Vita tanteraka ny fanomanana nataon'ny polisy-pirenena mba ho ara-dalàna sy ho lavorary tsara ny asa tanteran'ny police de la route eto amin'ny firenena izay niato tao anatin'ny 9 volana. Hidina kianja manomboka amin'ny alatsinainy izao ary paritaka manerana ny faritra Analamanga ireo polisy misa 500 na vita fiofanana manokana iandraikitra ity asa ity. Hiavaka izy io satria mitondra fitaovana manokana ary isan'izany fitafy manokana gilet karazany 3 izay anaovan'ny mpandrindra ny fifamoivoizana. Ny polisy manao intervention ary ny polisy miasa amin'ny maha police de la route azy. Enim-bolana voalohany satria misy zavatra nitranga teto amin'ny firenena izay fantatsika ary misy fanavaozana takiana apetraka eto indrindrindrindra amin'ny fotom-pisainana sy ny fomba fiasa dia anisan'izay izay polisy eto amin'ny faritra Analamanga. Rehefa voatendry ho taleparitry ny filaminam-bahoaka eto Analamanga dia ny zavatra napetraka voalohany indrindra aloha dia ao anatin'ny vanim-potoana mitadiny veritsika ozy mipahay malagasy dia tadiavina zany io zavatra io itoetsaina io satria io no antoko ny zavatra rehetra na fanatanterana ny lalàna na fampiarana ny lalàna na ny anjara toeran'ny mpiaramonina tsirairay aby miaina izay izatra fa ny lalàna no mametraka sy ahafahantsika miaina araka ny tokony izy raha tsy resaka tsika zany eto Madagasikara. Dia ny resaka police de la route ny resahantsika izay singa anankiray amin'ilay ataontsika hoe police de la voie publique izay efa nazavaina teo. Dia averina zany izy io dia inona no nataontsika, niezaka zany tsika tao anatin'ny fiofanana, niezaka tao anatin'ny sensibilisation police familière, nametraka ny journée bloquée, nametraka tsika farany teo ny atelier izay niarahana tamin'ny rehetra. Ankoatra ny fanakanana dia isy ny fitsiriana sy ny fanasaziana raha misy ny tsy fanarahan-dalàna. Fotoana ny fanovana izao kaoka isika hivonina amin'ny fanovana. Hoy ny teo anivon'ny polisy-pirenena. Olana eto amintsika hoy izy ny famaliana ny fampiarana ny lalàna amin'ny alalan'ny grevy toy ireny nataon'ny mpitatitra ireny. Toe-javatra izay tsy tokony hisy intsony raha ny nambarany satria ilay sokatra amin'ny fampiresahana sy fandraisana andraikitra ny eo anivon'ny polisy-pirenena raha misy ny fandikan-dalàna ataon'ny polisy miasa eny an-kianja. Ny fotoam-piasana sy ny fomba fiasa no mila miova hoy ny lehiben'ny fitaliava-paritry ny filaminam-bahoaka eto amin'ny faritra Analamanga satria io no antoko ny zavatra na ny fanatanterahana ny lalàna na ny fampiarana azy. Tanjona ny ametraka ny fanjakana tan-dalàna ary soroana ihany koa ireo karazana lozam-pifamoivoizana samihafa. Hiasa manomboka amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny sasakalina izy ireo ary voarara ny intervention mandritra ny asany. Fa anova zavatritsika fanovana raha teo koa moa zany zao dia mba samy aika an'izay mba samy anaiky ny tsy fandekan-dalàna dia raha misy zavatra mampiay hafa fotsiny manatina ny birao dia manatina ny tompona ndraiky miresaka fa tsy sana tiavana andeha anakorotana raha amin'izao fiainantsika miresina korotana koa ny zavatra atao rehetrarehetra dia tsy tonga amin'izay tsika fa zahay zany niomana atao anatin'izay 9 volana mahery nanajanona ny police de la route zay misy akony lehibe aminay iny misy akony lehibe koa amintsika rehetrarehetra nanazao nefa kosa mba ilana hoe tegna mba zavatra mba ho ara-dalàna amin'izay nentina miasa zay manaiky hoe misy zavatra tsy lavorary ataon'ny polisinay zay ny omananay fa itsika koa zany misy zavatra tsy mety koa ataontsika mandika lalàna tsika manomboka amin'izao zany tsika tonga aniny anaja lalàna anavana fitsiboka fa voalaza ao anatin'ny pisipisi ny talàna daholo ny zavatra ampiarina. Misy ny code de la route, misy ny lettre de permis eny, misy ny forera eny, misy ny fanasaziana tsotra eny. Fanasaziana tsotra misy ny hoe F1, F2, F3, F4 misy ao anatin'ny code de la route zany. Ny forera voalaza ny décret 95/291 ao hatramin'ny forera hatramin'ny alika hatramin'ny vorona miganagana ny soavaly ny omby ny fiara voalaza ao daholo ao anatin'ny décret. Ambola ty azo azo jerena zany décret zany dia azo vakina dia mahita tsara ao reto daholo ny zavatra mahaforera. Ny lettre de permis misy fandikan-dalàna vitsivitsy mahatonga ny fisintomana ny fitondrana mamity lettre de permis. Ohatra hoe manao sens unique anao, mibrûler stop anao. Zany rehefa fandikan-dalàna ataonao ka zavatra voalaza anatin'ny code de la route nampianaranao taminao naka permis ka nidikainao dia mitarika ny fisintomana